faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsy tapaka no atao-tagasy ny tenako androany isika dia ndereseresaka indray ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity toy ny mahazatra moa dia famitianam-baovao no resana amintsika atao anatin'ny video no atao-tagasy ka ireto teboka manaraka reto no fitinina amintsika ao anatin'izany video izany. Raha fanamboarana passeport efa afaka maka fotoana amin'ny internet ny mpanamboatra an'izany passeport zany ary efa tsy ilaina intsony ny hébergement. Any Amboasary tonga ny milina hanodinana mangahazo Tsinjorivo Imanga afatra Soamantsara ilay zazavarira nalainy dahalo ankiriny masatra ambony ny arahaba ny bentanana ireo ray aman-dreny ara-drazana raharahan'ny republika namboly hazo teny iavoloha ny mpiasan'ny fiadiana republika ireo rehetreo no tanterana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravana andreny hevitra rehetrena anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilaika ny video antsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'izay tamoatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga de vavana ndao ary tsy voatery hilahatra ela intsony arak'izany izay mikasa ny hanamboatra passeport nisokatra tamin'ny 2 febroary ny tranonkala ka efa afaka mamandrika fotoana ao anatin'izany tranonkala izany izay hanao taratasy manokana mahakasika an'izay raha passeport zay tsy takiana intsony ny taratasy fampiantranona na certificat d'hébergement no hamoraina ihany koa ny taratasy hafa toy ny kopia nahaterahana efa latsaky ny enimbolana izany ankehitriny raha toa ka latsaky ny telo volana izany teo aloha. Any Amboasary faly ny vahoaka any an-toerana ka nisaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fahatongavany milina izay manodina mangahazo izao hitondra fandrosoana amin'ny sehampiarina eny fotony ho an'ireo tantsaha izao milina izao hoy izy ireo tamin'ny alarobia 1 janoary 2024 no notolorana tany amin'ny distrika ny Amboasary any amin'ny faritry ny Anosy ny milina izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Odof na on district on factory natreha ny solon-tena-panjakana any an-toerana ny ben'ny tanàna ny Amboasary ary ny solon-tenan'ny coopérative misitraka ny taniketsy industrialy izany fanolorana an'izany fitaovana izany. Any Tsinjorivo Imanga indray taorian'ny tranga fakanan-keriny tao Tsinjorivo Imanga dia nisy ny fanaovan'ny zandary maromaro notarihiny komande ny vondron-toboparitra sy lefitra ary ireo toboparitra savahao tsy fampandrian-tany manerana ny fahatria didian'ny vondron-toboparitra ny Tsiromandidy vokatra izany dia tampina avokoa ny kizo izay mety hitobian'ireo dahalo ka tamin'ny 2 febroary 2024 tokony tamin'ny 10 ora maraina no hita rehefa vototra Soamantsara teny ampelantanan'ireo dahalo inomenjanahary Christian antsoina hoe Faby tao avaritra ny tanànan'ny Betsilopatra fokotany Marofary commune Ankerana avaritry ny distrika ny Tsiromandidy raha teny ampelantanan'ireo olon-dratsy nandritra ny 10 andro izany hoe aliny 20 janoary sy marainan'ny 2 febroary 2024 Salama Soamantsara izy raha efa nampijirevana nampitsabo tao amboho miarina fokotany ao ihany commune Ankerana avaratra voalaza itsembony mitony savahao ataon'ireo mpitandro filaminana anohizana fikarohana ireo olon-dratsy mety nahavanondoza sy hanamafisana ny fandriam-pahalemana faly ary velom-pisaorana ny zandary notarihiny zandary ny vondron-toboparitra ny Tsiromandidy ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana eny fotony ny kondoha avetrany ny OMC Bongolava mba handraisana fipetra fanampy ny haingana ho fisorohana ity tranga fakanan-keriny varira ity any amin'iny faritra iny ireo sampandrarahampanjakana sy tsy miankina rehetra dia samy ametrahana ny ndraiky ny avy ny amin'ny fahamalinana sy fanaraha-maso hentitra araka ny fanisana ny lisy ny varira efa nangonina ankasitrahana ny hetsika ny fanerena nataon'ireo mpisehatra ataon'ivon'ny zandaromeria niaraka tamin'ny mpiaramomby nantika rehetra teny Ankanja matsiatra ambony noho ny fatratrarana taona vaovao 2024 dia tonga namangy sy nitsidika ary ny fanome haja sy voninahitra andramatoa ben'ny tanàna Dr Ratsimbazafy Sahondra Malala ny vovonany ray aman-dreny ara-drazana ao matsiatra ambony notariny filohan'ny vonjomaikany masina Andriamasinandro na Ramasy Leopold tamin'ny alarobia 2 febroary ny maraina teo tao amin'ny lapan'ny tanàna no nanaovana ny fihonana maro ireo tafasidinika ny fanaovan'ny roatonta izay hoentina hanarenana ireo kolotsaina sy ny soatoavina ary hamerenana ny hasina ao matsiatra ambony ny faranana tamin'ny falorana solombody akoho ara-pomba sy fihonana izany fiarabana izany ary ny farany resaka fambolen-kazo nisy ny fambolen-kazo izay notariny filohan'ny republika Andry Rajoelina ho an'ireo mpiaramiasa eo anivon'ny fiadidiana republika izay natao teny Iavoloha nantanteriny filoha tamin'izany ny tanjona dia ny hoe fambolen-kazo manarana ny tontolo iainana dia mamelonaina nambarany filoha Andry Rajoelina fa mitaradalana sy manoro lalana ary indrindra manome ohatra ireo ratsamangaiky sy ireo sampandraraha rehetra mandrafitra ny fitantanana ny firenena isika amin'izao ho izy hatrany izay sy zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity video antsika ity ka manasitsika rehetra na commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilaika ny video antsika ary manasitsika tanandroatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'isy sy tangatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de marary soa.
rangmbola hezisikatsika ziobe mitiavako anao tsy mio omeka me mito sasamianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne Azamiagnatsiny anao tiako